Ivadika eo amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny komite olimpika malagasy sika satria dia miazakazaka ny vaovao ary mafana dia mafana raha ny zavatra misy manoloana ity fifidianana izay ho filohan'ny komite olimpika malagasy ity izay ho tanterahana any Toliary ny fa-20 ny volana febroary ho avy izao. Ny alarobia teo ary dia nihaona tamin'ny mpanao gazety ny candidat Ramarson Jean Michel izay filohan'ny fédération malagasy ny taranja basketball sady filoha lefitry ny komite olimpika malagasy amperinasa ihany koa izay nanambara fa dia tsy ara-dalàna ny fikarakarana ny fifidianana misy ny fédération ailika izay nanome tsiny moa ny komite olimpika malagasy misy ankehitriny fa dia tsy nisy ny zava-bita ary tsy nandeha tamin'izy ny fitantanana ny komite olimpika malagasy nandritra izay efa taona izay. Vonina hiatrika fifidianana ny tenako sy ny ekipa tarihako Andriamatoa Ramarson Jean Michel izay isan'ny candidat hilatsaka ho fidiana ho filohan'ny komite olimpika malagasy. Tokony ao anatin'ny marina sy mahitsy ary mangarahara tsy misy fitapitaka ary tsy misy ahilika ireo fédération izay tokony andatsabato no anatanterahana ity fifidianana ity izay atao any Toliary ny fa-20 ny febroary ho avy izao. Afatra tiana ampitaina androany moa araka ny nentinay rehetra izay ato anatin'ny ekipa ty sy rehetrarehetra izay mbola ho avy dia voalohany indrindra hoe mila fanovana fanatanjahantena eto Madagasikara. Ary izay no tenenanay hoe reto zavatra tsy mety nanomezanay ohatra mihitsy mila ovana ka izay ny voalohany. Faharoa zany dia nampisehonay teto hoe ity fifidianana ity dia misy calcul maromaro izay tsy mety loatra satria tsy manaraka ny lalàna ary zava-dehibe tena nyresahana tao anatin'izay dia ho resaka fampidirana fédération izay tsy mbola tokony hiaraka amin'ireo fédération izay efa ao anatiny comme tsy fanilehana fédération akory zany fa fametrahana hoe misy lalàna mifehy fidirana ao anatin'ny komite olimpika malagasy ka tokony ho arahana zany lalàna zany satria manjary tsy manaraka ny lalàna antsika tsy mandeha any amin'ny ataontsika hoe lalàna tsy tokony izy ary indrindra ao anatin'izay koa mbola misy fanilihana koa fédération satria misy ampidirana misy nefa avelany tompotany ka izay rehetrarehetra izay no nasehonay tamin'ny fédération androany hoe izao ny zavatra tokony ho aleha na nasehonay tamin'ny mpanao gazety androany izao ny zavatra tokony ho aleha amin'ity zavatra ity ary nasehonay teto koa zany hoe manana vina izay hitondrana ny sport mbola manana fotoana malalaka atsika iresahana momba an'izay fa dia naseho aloha androany hoe ireto zany no ekipa fahalalana an'izay ekipa zay dia fahitana hoe tsagana zay article be ny intervention an'ny président de l'équestre farany teo hoe efa fandresena sahady ny fitsanganana eto satria raha ny atao hoe fandimbe-tsaina zay nahazo tambadika tany dia mitsangana ny rehetra mbola ho avy mitsangana hafa laza hoe omeo ny anjara masoandro ny fanatanjahantena malagasy fa tsy atao ohatran'izao ataontsika hoe entina amin'izay itiavana anazy satria misy calcul maromaro tiana atao fa omeo ny tena anjarany izy satria zany atao hoe olympisme zany atao hoe komite olimpika zany dia natsangana eran-tany anampy fanatanjahantena ary misy fanampiana izay tena azo alaina ao anatin'izany fa tsika eto dia ataoko hoe mizara fa no azontsika hatramin'izao fa misy ho azontsika entina iarahana ary aza adino zay no adinoko teto angamba ny tena izay satria tsy dia tiako loatra ny resaka le ministère fa anisany tena zava-dehibe tena ho alehan'ny fiarahan'ny ampandrosoana sport dia ny fiarahan'ny komite olimpika izay misy fédération rehetrarehetra sy ny ministère izay mitatana ny fanatanjahantena ny fiarahana izay eto toerana misala izay ny tena hoery ampandrosoana ny sport ka tsy hisy tsony zany reny fanolanana hoe komite olimpika ministère fa izay no entinay zany anovana le fanatanjahantena. Nandritra ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety ity ihany koa no nanoloan'Andriamatoa Jean Michel ny ekipa miaraka aminy ka ny filoha lefitra voalohany dia Razafintsalama Aimé Fidèle avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja handball. Ny filoha lefitra faharoa Ramatoa Ramanantsoa Andriamahazo filohan'ny fédération malagasy ny taranja fototra atletisme. Eo amin'ny toeran'ny secrétaire général kosa Andriamatoa Rakotomamonjy Nepatraiky avy eo amin'ny fédération malagasy ny baolina kitra ary ny mpitambola voalohany dia Ravelson Mamtina avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja tolona ary ny mpitambola mpanampy dia Andriamatoa Rajobel Latseliva avy eo amin'ny fédération malagasy ny taranja tennis. Nisan'ny mpikambana
mpikambana ao anatin'ny ekipa tarihany Jean-Michel Ramarson ihany koa andriana vomanana Slofinirina Barjon avy eo amin'ny fédération ny karaté Rakoto Jafroza avy eo amin'ireo atleta efa niatrika ny lalao olimpika filohan'ny Amao ary Andre Mandimby Jocelyn filohan'ny taranja volleyball.